jasa Wayuna Kaala achi ifutunda kena Oh ande alembai fambe kena ande bai fambe namba jara ichku achi ande bai fambe na achi ifutunda kena beja andeto ane bagi fambe kena ane bagi fambe namba chera iche tumba achi iche ande bagi fambe na tanta nulavira ayu sa tuna lantanaka ni fi pitotina ayu fa manu lindura itana yadita Tambe satawando sa niti kinimaya tu waye lavawi mu wadi mandu sukamaka Satila nanufini Diju De Sila Ushurita Ta Terra mi faniri Ritu Petenati Fatiza Patairi Iku Masina Nikuturi Ne Fara Tizanuti Idi Na Bua Rinaua Ambua Rinisafi Idi Sinira Jacopa
atulungi nami itu janiku kasih nami feri sinilah sinilah kau sini. Yesu lireliraju jika puakan menggini pada kaliaju nevisam jika hidupnya sejak kau beraju, saya tiada watang. Begini fokus ini sangat tawan sasi jaga. Nama giti muatulutra si ini safiti usutu tuisa birajoni sejak kau beraju saya tiada watang. Begini fokus ini sangat tawannya saya jaga. Nama giti muatulutra si ini safiti usutu tuisa rajoni sejak kau beraju saya tiada watang. Begini fokus ini sangat nama giti muatulutra si ini safiti usutu tuisa birajoni sejak kau beraju saya tiada watang. Begini fokus ini sangat tawannya
Miaravantsika rehetra. Ny atao hoe faly aloha ohatran'ny hoe formalité ihany izany satria tsy hafeto fa tena toana sy ahatra fa nareo filaza izany hoe sadaikatra ny lela ary tsy hita ny teny olazaina satria raha meno an'ilay teo aho izao dia ohatran'ny tonga dia voakapoka any amin'ny farahatiko izany satria samy malala tsika fa tao anatin'ity herinandro ity fotsiny dia olona roa ankoatran'ireo maromaro izany no nondaosy ny fahafatesana natsoiny ny ray ody any aminy. Tsy voalevina akory na mbola vao hoe apenina voasitrika ny akama Gilbert Rotovo dia ny fony tena maraina hoy ilay vadiko hoe reraka loatra ianao dia tsy mitairiko ianao ny maraina Fanodomandry Ratsiraka Didier. Taitra sur le coup ny tena ary tena mivadika menamena be ny maso amin'ny zavatra ohatran'izany tonga dia alahelo sy ranomaso no mitranga fa ny tenako manokana je me suis interdit de pleurer en cachette j'avais les larmes qui tombaient satria tsy indray mandeha na indroa no niteny anareo fa raha nisy mpanao politika mpitondra firenena anisan'ny tena ankafiziko amin'izany atao hoe fomba fitantanana le sens de l'État, le devoir par rapport à sa patrie, le respect de ses engagements, la dégaine, même la personnalité dominante de la personne. Sa sincérité intellectuelle et politique. Certes, il a fait des erreurs, il en a commis. Certes, il y avait des discordes organisées en entente, mais ça n'a jamais enlevé l'estime que j'avais en la personne de Ratsiraka Didier. C'est quelqu'un que j'estime, j'arrête pas de le dire, que j'apprécie. Ary tena olona tena akaiky anahy. Fa raha nisy olona hoe tena nanome fatokisana ao anatin'izany atao hoe fametrahana stratégie politika tamin'ny tenako dia voalohany amin'izany
André tutti tira circa. Mahita angambonareo fa raha nisy nanao observation amin'ny fihetsiny sy ny fijorony tato ato dia ny tenako ary nahita koa angambonareo fa tsy namaly mihitsy izy na indray mandeha aza. Ahafahana manam-porofo aminareo fa raha nisy nieritseritra zany ka nametraka ny anarany hoe l'amiral rouge, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Et quand vous avez raison, il ne préfère pas en débattre et en créer des polémiques. Il vous laisse parler. Le sens de l'État qu'il avait, le comportement démocrate, l'attitude démocrate profonde en lui a valu beaucoup de déboires, beaucoup de réussite aussi, historiquement. Il a fait un long chemin. Il a servi la nation jusqu'au bout, à quelques jours même de la fin de son voyage, de son passage sur Terre. Il s'était exprimé. Il a fait des révélations. Tenoé, même Nani, moi je suis tenté de dire, Son Excellence, Monsieur le Président, vous avez gagné. Vous avez gagné votre combat. Parce que sans le vouloir, vous nous avez fait de vos héritiers. Vous nous avez fait vos héritiers. Politique, idéologique. Et je sais que, et j'en suis même convaincu, qu'il y a beaucoup de vous en nous. Il y a les Hervel Ramanotsu. Il ne peut pas nier José André Nolson. Ratsirk, Roland, Fleury Rakutmalal, Annick, Sophie et vos enfants, Ratsirk, et tant d'autres. Vous avez su déléguer, nous laisser nous exprimer, chacun sa voix. Il y a ceux qui ont choisi de vous trahir. Il y a ceux qui ont choisi de se taire.
Mais il y a aussi ceux qui ont choisi de ne jamais se taire devant l'injustice. Je m'adresse à ceux-là et à moi-même par rapport à cet héritage ô combien lourd, lourde de responsabilité, lourde de qualité. Et c'est aussi un héritage qui tue. Parce que le fait de dire parler vrai, parler la vérité, crée beaucoup d'ennemis, de tensions sociales, politiques. Il y en a qui n'hésitent même pas de nous haïr en nous donnant tous les noms, en nous traitant de tous les noms. Merci, Monsieur le Président. Vous avez gagné votre combat. Raha mbola velona teo izy an, raha mbola velona teo izy an, dia anisan'ny tena hoe fiteniny ny zavatra tsy fantatritsika dia tena mivavaka raha tsiraka Didier. Ary zay qualité amin'izay an, anisan'ny tena tiako tao aminy satria tsy sasatra izy no miantso an'Andriamanitra ary mametraka ny zavatra ataony amin'Andriamanitra. Ianony ity tononkiro ity, anisan'ny tena tiany ty faraparany ity an. Ho an'ny olona zay akaiky azy an, sy nanakaiky azy ary niresaka taminy ka mahafantatra azy an, tonga dia mahatsapa hoe il y a un Didier Ratsiraka dans ses expressions et dans ses paroles. Eo anatrehan'izany olobe ray aman-dreny lahy izany dia mipaotratrika ny tenako tokoa ary miondrika ampanajana eny fa na dia à distance amin'izany ray aman-dreny izany eo anatrehan'ny vata mangatsiaka an'izany ray aman-dreny izany. Izay tompoko ny antony mbola tsy nanalana an'ilay kasikety teo, miondrika ampanajana ny tenako tokoa.
Anefan'ity hira ray ity entintsika mibavaka ny zavatra mitranga amin'ny firenena, efa fantatritsika foana hoe anisan'ny hira ankafiziko izy ity, na ao anatin'ny mety, na ao anatin'ny tsy mety. Ary tsapako fa anisan'ny olona tena nafoy ny ainy, nahavita nanao sakrifisy ny fiainany ray manontolo. Satria rehefa avy eo aho hitantara zavatra maromaro aminareo, ahafahanareo mahatsapa hoe izay kely mba fantako momba azy manokana zany no zaraiko aminareo, ny alahelo sy ny hafaliany, surtout ny alahelo no zaraiko aminareo ambany, mba ho ary tompoko entintsika mibavaka mba miangavy antsika hiarivavaka, na inona finoanao tompoko, rehefa manompo an'Andriamanitra Dieu créateur ianao dia efa mety amiko izany tompoko fa tsy manompo izany. Dahory. Avohiko anao ny aiko, avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Jesús, avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avohiko anao ny aiko, avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avohiko anao ny aiko, avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Vitului tuantanano viviata tu Yandioniait Rufani Rinau Isit Amiku Itia Vitului tuantanano viviata tu Yandioniait Rufani Rinau Isit Amiku Avohiko anao ny aiko, Jesus yo. Avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avohiko anao ny aiko, avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Si fiainako utuini fana titaveluna reofikiasa tumpoa pita ke montana Jesus yo. Avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avohiko anao ny aiko, avohiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avohiko anao ny aiko, Jesus yo. Gloria, kampiazao aho. Gloria,
Afoiko anao ny kampiasa. Afoiko anao ny afoiko anao ny kampiasa. Afoiko anao ny afoiko anao ny kampiasa. Tsy sitraky ny vahoaka raha andokanao ahako amin'ny fihetsika ao sy ny fifandraisanao amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao. Tsy mety koa ny andainga satria ny ao anatin'ny foko dia milaza amiko ary mibitsika amiko hoe tsy azonao atao ny tsy hiteny fa tsy mety zao fihetsika ataonao zao. Ary indrindra fa raha mandoko anao dia sahako marimarina no milaza aminao fa vitany Andry Rajoelina ny manapaka ny vivra na zay mety avantage meny anao amin'izao fotoan'izao. Zany hoe lafiny telo ny eritreritro tsy mety tsy lazany marina ary efa prinsipako ao anatin'ny fitondran-tena dia milaza ny marina amin'ny vahoaka tsisy langalanga. Tsy mety ihany koa ny tsy laza ny zavatra mahitsy ka tsy anaovana observation ny fihetsika ao sy ny fifandraisanao sy Andry Rajoelina. Ary indrindra fa raha mandoko anao dia vitany Andry Rajoelina ny anapaka eny fa na dia niretiretinao aza. Izay zareko aminareo ny resakay alohan'ny fanapahan-kevitra hoe alefaso are ny momba ny hoe Fleury Rakotomalala nanao critique na observation mafana à l'égard an'izany atao hoe ray aman-dreny Didier Ratsiraka. Alefaso izy fa rehefa nandinika dia marina ny teninao. Inona ny tiako lazaina amin'izany? Zany natao hoe olon-dehibe misaina, mpitondra firenena ary filoham-pirenena. Tsy hisy olona hitondra firenena tompoko na olona mpitondra firenena teo aloha ka anaiky formana communication politique amin'ny filazana marina ary indrindra hoe anaiky azo réprimande publique tahaka an'izany. Azadiny fa eo anatrehan'izany atao hoe Ratsiraka Didier zany dia zany Fleury Rakotomalala zany dia voatavo tsy mifandraka. Toy ny parasy ny haben'izany olona zany mihoatra amin'izany atao hoe Ratsiraka Didier zany na fahaizana na
parcours, na culture, na éducation, na personnalité, sur tous les plans. Dikan'izany alohan'ny anaovanao zavatra dia tsy maintsy miresaka amin'ilay olon-dehibe ianao, ary en plus ilay olon-dehibe ankatoavinao fa tsiny ianao dia mitonatonana sy manao zavatra mitsefatsefaka fotsiny. Ray aman-dreny lehibe zany miendriky no hajaina. Tiako hotrapanareo zany hoe azo atao mihitsy ary tena azo atao ny miady hevitra à condition ka marina ny ianao, vous êtes dans vos droits, vous êtes dans la justesse et vous défendez la justice, ce qui est réel et vrai pour le peuple. Zay ihany manko ny azy, ny vahoaka makarary azy mihitsy io vahoakan'io. Ka nahafaty azy ary io vahoakan'io dia io ihany ny azy. Quitte à ouais, il vend sa personnalité, il y perd sa personnalité et sa personne. Le Vaok est toujours priorité et prioritaire. Sa priorité est prioritaire pour lui. Anisany resaka faraparana zany. Ny azakazaka ery nareo RMDM tena miala tsiny atompoko a. Hoe io raha tsiraka Didier mandray remboursement sanitaire mba ho hitako eto amin'ny fihetsikareo mako. Io daholo nareo vao mody mangana hoe zao. Privilège, tsy privilège reny na hoe baksis na fanararotana na volam-panjakana fa rehefa hoe au fonctionnaire ny marary dia miavancé ny tenany dia alefa ny facture et encore mbola hoe ny pharmacie raha miavancé dia manome facture satria le olona na ny liquidité ao an-tanana raha tsisy. Mampalahelo ane zany e. Tsy mahamenatra anareo nanenjika azy. Tsy mbo mieritreritra akory nareo na kely aza hoe sao dia mba remboursement tony satria le olona haut fonctionnaire. Fa io dia lasa fotsiny miazakazaka, tsy ampisainana, tsy mandinika akory na ny kely aza. Fa faly mahita fotsiny hoe io brèche anankiray tsisy etika. Afahana manenjika ny tiratsiraka ty, afahana mipetaka ny tiratsiraka ty. Misy profo ato. Nandefa message ho anazy hoe reto andriamatoa filoha ny argumentaire afahanao miala amin'io enjika na io ampamoaka nataon'ny RMDM io. Fako miteny anareo hoe je suis resté fidèle par rapport à la personne. J'ai envoyé petit. Il ne se dénait pas à en parler. Ça veut dire tsy niresaka an'iny polémique iny izy a. Ça veut dire que hoe tsy any ny priorité any tamin'io andro io. Fa il avait une prémonition hoe ça y est, la fin est proche. Ohatrany hoe tsy hoe ohatrany mihitsy fa tena afatra farany iny. Iny zavatra nataony Andriamatoa Ratsiraka, iny interview nataony Andriamatoa Ratsiraka iny prof. Hoy izy engany mba tsy ho diso canal a. Tsika manko rehefa miteny ka manao zavatra dia aleo miainga amin'ny proof foana fa tsy miteniteny foana rehefa manao zavatra, manao blabla logie fotsiny. Ianao ia Ratsiraka Didier no miteny tompoko tamin'ny 19 mars 2021.
Dahory. Hélicoptère mipoaka aloha. Grenade lacrymogène. Andrasa aloha fa tsy mindia izy ka zay natao hoe engany mba tsy ho diso. Zay, voilà. Ino hiara? Plaquette 25. Tsy amin'io koa azafady tompoko. Maika mako zany ny organiser amin'izy teo. Tena tiako zaraina amintsika le izy, zay no tena marina. Dahory. Raha ohatra ka mbola misy te hafantatra ny tena marina ka lazao izy hoe torio fond usage de faux madame Françoise Raison na antsoy koa zareo tao amin'ny conseil des ministres io sy ny directeur volambola zambo volambola fa colonel na général zao mbola velona izy mbola velo volambola. Si on veut vraiment avoir la vérité, n'essayons pas de tourner autour du pot en disant ratsiraka nanao, ratsiraka nanao. Ratsiraka daholo nanao zavatra rehetra, c'est pas possible. Tsara mba nanaovana an'izay nareo moa nametraka amin'ny fanontaniana fa tsy za. Alohan'ny afatesako mba fantatry ny olona zay fa hoe ipso facto tsy za namono Andratsimandava. Fanontaniana fa tsy za. Alohan'ny afatesako mba fantatry ny olona zay fa hoe ipso facto tsy za namono Andratsimandava. Fanontaniana fa tsy za. Alohan'ny afatesako mba fantatry ny olona zay fa hoe ipso facto tsy za namono Andratsimandava. Fanontaniana fa tsy za. Alohan'ny afatesako mba fantatry ny olona zay fa hoe ipso facto tsy za namono Andratsimandava. Izay ny tena foto-kevitra lehibe tamin'ny 19 mars 2021 iny. Zay no mahatonga miteny foana hoe quand vous n'avez jamais, sinon quand vous n'avez point surpris de votre vie, quelle que soit la forme, ne faites jamais de la politique. Raha mbola tsy vita ny surprendre hoe nanao surprise agréable ho an'ny olona anao na hoe tamin'ny fiainanao aza manao politika mihitsy. Ny olona rehetra dia niandry hoe io tratran'le scandale RMDM Ratsiraka Didier dia andeha hiteny momba niny betsaka amin'ny andry ary nanotenako zao ara tsy afenina fa tonga dia niazakazaka hoe hiteny bainina hiteny deviny amin'ny bainina amin'ny fihetsoko azy ary tsy afeniko anareo fa j'étais l'une des rares personnes qui l'appelait papa. Azonareo anontaniana ny ankizy zany zanan'ireo. C'est rare que je l'appelle président. Papa netsoko azy. Nataoko ny argumentaire ay zavatra fa le message le afatra napetraka. Afatra. Hafa mihitsy no napetrany. Ratsiraka daholo nanao zavatra rehetra, c'est pas possible. Tsara mba nanaovana an'izay nareo moa nametraka amin'ny fanontaniana fa tsy za. Alohan'ny afatesako mba fantatry ny olona zay fa hoe ipso facto tsy za namono Andratsimandava. Tena hoe alohan'ny afatesan'ny marina. Ty émission ty naharitra 1h56 secondes. Zavatra roa no nampitaky teto aminareo teto foana vao nanomboka mihitsy ity fandaharana ity nanomboka tany amin'ny izany ve. Hoy aho mantsanareo hoe rehefa misy analizina
na analyse na phénomène na interview tahaka an'itony dia any amin'ny introduction sy ny conclusion no tena misy ny zavatra important sy message apitaina. Any amin'ny 8 minutes alohan'ny afaran'le interview no navoakany ny marina hoe tsy izaho no namono Andratsimandava, mety ho colonel na général ozy izy, lieutenant Volombola amin'izao fotoana izao. Hoy aho mantsi anareo teo hoe ny zavatra mampalahelo ary nampalahelo an'ity ray aman-dreny ity no lazaiko eto androany raha ny kely fantatro tamin'ny fifandraisanay ary tsy ndray mandeha izay mianaka no rehefa mifampiresaka no maharitra mihoatra ny adiny iray, adiny roa. Ary tany amin'ny taona 1970 tany efa nisy cours magistral nataony anao momba ny tantaran'i Madagasikara sy indrindrindrindra ty resaka Ratsimandava ty. Tena tsy zakan'i Andriamatoa Ratsiraka Didier tompoko ary tena anisan'ny tena hoe bête noire-ny ity resaka Ratsimandava ity. Ça lui a vraiment pris la tête parce que les manipulations, la vérité travestie par des êtres machiavels et machiavéliques tena anisany saika nahapotika ny carrière politique an'i Andriamatoa Ratsiraka Didier. Izy miresaka amiko tsy malala hoe izaho ty ne géographe de formation, ankoatran'ny hoe za nanao économie zany. Ho an'izay malala koa mba tsy afaka teny eto hoe inona koa nataoko teny Ankatso. Dia ao anatin'izany géographie zany ianao manao histoire. Donc ampianarina aminao zany hoe ahoana ny fomba fanadihadiana ny zavatra anankiray, ny phénomène historique anankiray. Tsy nampianapanapana ry Dominique Ny sy ry Lucille Rabearimanana, nampianatra ny Fleury zany sy ry Reine Beda tompoko lahy. Nanazava tamiko izy hoe zao. Fa rehefa nataoko ny investigation personnelko dia tonga teo amin'ny kion-dalana anankiray amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Tsy azoko tononona eto ilay olona anankiroa ilay olona eo ary tsy lavitra misy an'io birao nahafaty an'i Ratsimandava io ireto olona anankiroa reto. Ny condition fanarahana dia ne jamais révélé leur identité sauf hoe maty ry zareo dia azo avoaka amin'izay fotoana izay. Tonga aloha zany dia manamarika fa tsy lieutenant Volombola ireto olona ireto. Ary natamin'izaho namoaka ny identité ny zavatra mitranga ara dia tsy nasahy mihitsy ny teny any lieutenant Volombola fa matoa Ratsiraka Didier namoaka an'iny quelques jours alohan'ny nahafatesany. Il s'était dit oui, il est temps que je dise la vérité et je vous laisse investiguer après. Et vous qui avez cru
que c'était moi l'assassin depuis 1975, c'est-à-dire pratiquement 46 ans après, ou sinon durant 46 années durant, vous avez cru que c'était moi qui avait assassiné le colonel Ratsimandrav. Maintenant, vous voilà face à la vérité. Napetra an'izany no tiry ary a io mipista ataoviny anketinareo. Ipso facto izy tsy zany namono azy. Inona moa ny dikan'ilay hoe omeko anao ny revolverako? Inga Ratsimandrava. Hoy général André Mahazo. Satria amin'izay fotoan'izay dia isy dia tanan'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier na empreinte ilay revolvera dia facile ny accuser anazy rehefa avy eo hoe ny basin'André Mahazo ny no nalain'Andriamatoa Ratsiraka namono any Ratsimandrava. Fiarovana an'ilay nama tao anatin'ny ratsy no nitenenany général Rabetafika hoe tsy eto ilay olona satria aza adino fa tamin'izany andro zany il s'agissait de prendre la tête de l'État. Être chef de l'État. Ilay tsara mihitsy nefa ny tery amin'ny fasy tery. Zay samy efa nafantatra ny officier supérieur rehetra hoe André Mahazo no namono azy. Teo koa Andriamatoa, André Mialson. Petrahanao amin'ny placen'ny général Rabetafika zay colonel tamin'izany andro zany. Devant la barre ave anao dia hiteny hoe ianao mpitsara tompoko no namono an'io. Tsia. Tamin'izany dia efa nisy hetsika machiavélika hoe tsy azo miaina ny Cotier ny fitondrana fa tsy maintsy alain'ny merina. Raha tsy teny an'izany amako dia tsy ilaza ny tantara amin'ny tantaram-pirenena satria tsy afaka miteny an'izany Andriamatoa Ratsiraka Didier. Nisy resaka dualisme tamin'izany andro zany hoe là maintenant le fameux Philbert Tsiranana est éliminé, est écarté. Ramanatsoa était là, mais c'était un mou. Faut prendre le pouvoir. Ary tsy azo mena ny andevolahy io koa ny colonel Ratsimandrava zany satria hoe andevolahy Manjakaray avao a Mboimalaza tsy azo mena an'io fa manambany antsika ova na isika merina zay zavatra io. La bonne poire. Parce que celui qui commence à s'émerger, c'est pas un io. Gatovi, on va mettre ça sur le dos de Ratsiraka. Ny fomantena niaraka tamina groupe na Cotier de service. Satria matahotra ny promotion, matahotra ny emprise. Merina ihany koa tamin'izany andro zany, mialatsiny atoko fa anareo zay tsy mataty amin'izany zavatra marina teneniko zany dia aleo miataka nareo satria fotoana ilazana ny marina zao. Misy zavatra be dia be tsy azony Ratsiraka Didier ny tenenina surtout zay côté hoe
officier supérieur Merina nieritreritra anilika amin'reto officier supérieur côtier ary teo no nampatonga ny colonel Bressard nanangambovina ary tena tsy nanaiky hoe mbola misy an'izany koa amin'izao fotoan'izao. Ary naniatra tamin'ny aininy sy ny karerany ary dia nijoro foana colonel Bressard. Zaho mahasamy teny an'izany Mantsiandratsiraka Didier, engagement raisiko aminao zany aho. Tsy manana problema amin'ny resaka hoe côtier sy Merina zany aho. Ny tsy fitenenana zany mihitsy no tena apotika ny fanjakana malagasy io. Marina ho afa nareo côtier, ianao professeur Albert Zafy, tsy afaka miteny an'izany nareo fa mihotsodranao itenenako anazy aho. Dia hoy izy mantsy anahy tamin'izany hoe raha say ianao dia mitenena. Tena tsy sady koa aloha zaho. Fa raha tsy manana an'izao sécurité misy ahako aty an-dafy izao tsy nasana moka an'izany hoe nisy. Ary tamin'izany dia efa nisy hoe il faut pas qu'on donne ça aux côtiers. On doit prendre le pouvoir. Quelle que soit la manière. Ary teo manko no nahatonga an'ilay hoe tsy maintsy vonoina raha tsy mandray ava, il fallait le liquider. Parce que ny zavatra nyteneniny Ratsimandrava textuellement raha sanatria démissionna dia omeko ny Didier ny fitondrà fa tsy ho anao mihitsy général. Marina ny tenin'Andriamatoa Ratsiraka hoe ny zanaka Ratsimandrava ny taty amiko no mipetraka no tezaiko, dia ahoana moa ny aminoko an'ilay olona nefa ny zanany ary taty amiko mipetraka tany an-dafy. Mba lôzika ve zany? Zanaky Marcel Bernard zao, zany parrain. Tena inona na inona tsy fitovizanay politika. Satria henoko izy manatinatina Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao ary miezaka no premier ministre Andry Rajoelina. Manao ny lobbying rehetra amin'izany. Dia andeha ho vonoko ve Marcel Bernard? Kanefa ny zanany ary zany parrain. Tsy lôzika zany. Tsy lôzika koa zany hoe Ratsiraka Didier no mitaiza ny zanaka Ratsimandrava mipetraka taty an-dafy dia andeha ho vonony ny ray. Ny avidy ireo lamy fa kahazo. Ahoana moa zay no ampiavaninareo ozy izy? Nefa zay tsy miady. Raha olona tsy miady ve dia ampiavanina? Fa ny-créena le compétition, la concurrence virtuelle par manipulation machiavélique entre Ratsiraka Didier sy Ratsimandrava, dia amin'izay fotoan'izay raha maty Ratsimandrava dia Ratsiraka Didier no namono azy. Exactement comme fandoroana ny rova hoe raha may ny rova dia éliminer Ratsiraka sy Zafy Albert, parce que les maires vont tout de suite penser ouais Zafy Albert na i Ratsiraka no nandoro an'io. Il suffit tout simplement de dire à qui profite le crime. Efa nazavaiko taminareo fa nisy côtier, nisy club noforonina virtuellement sans être officiel, tafiditra tao anatin'izany ary témoin tao anatin'izany. Fa rehefa nijoro ny gouvernementan-Ratsiraka dia nampidiriny Ratsiraka tao anaty gouvernementany ireo olona ireo anky vareo izy. Reto olona nieritreritra naka ny fitondrana namadiky le rony. Il faudra les éliminer satria ho danger ho atsika bandireo. Colonel, lieutenant-colonel Joël Rakotomalala, capitaine de frégate sa corvette Sibongi et quelques généraux officiers supérieurs. Il fallait les liquider. Satria tao anatin'ny dispositif de pression anakanana amin'ny fiakarany Didier sy contraindre afahana micontraindre na midissuader ny Ratsimandrava hoe mialaela dia meo anazy fitondrana. Zay ny fanarahantsika reo lahy.
Hoy général l'Andriamahazo tamin'izany. Nipoaka tokoa ny basy tao anatin'izany fotoana ny fampivoriany izy telona tao anosy izany, tao amin'ny patte d'éléphant. Nipoaka ny basy ary Ramandrika rehefa nijerena olona vitsy no nahazo niditra tao amin'ny Lebrao satria général ny manakana fa maro ny nalala fa tamin'ny oro io no maty Ratrimandrava. Marina ny tenin'ny filoha Ratsiraka ary zara mbola nitondra porofo teto hoe jereo tsara le angle eo Ambohijatovo io. Raha hoe teto i Jumbo no nitifitra de teto ihany na tsy possible mihitsy. Tsy possible mihitsy hoe ho voatifitra ilay tomobile ary le défense avy niarony filoham-pirenena no natifitra an'ireto programme hamono an'ny filoham-pirenena Ratrimandrava. Ary tsy possible mihitsy raha Kalaknikov pour une voiture qui est en déplacement, c'est-à-dire en mouvement zany, no tifiriny ka le filoham-pirenena irery no maty. Tsy possible. Ny chauffeur tsy naninona, ny ambony tsy naninona. Efa maty talohan'io fotoana io ny filoham-pirenena Richard Ratrimandrava. Ary ny tena grave de zao, ny alina io ihany dia tafapetraka vitsy anisy Ratsiraka satria izy se sentait isolé tamin'izany. Raison de plus tsy hananany logistique ahafahany mametraka an'izany. Dia Andriamahazo no mitondra ny firenena de manière intérimaire. Mbola maro ary betsaka ny révélation ho ataoko momba n'iny zavatra iny. Fa za tena miteny anareo, c'est pas que je dédouane Ratsiraka na hoe miaro azy satria akafiziko izy, fa taddio fa afatry ny maty iny hoe mbola velona ny lieutenant na mety ho colonel izy na général Vonimbola amin'izao fotoana izao. Na inona ho lazainy lieutenant Vonimbola dia marina le hoe izy no nanadio an'le raha atao. Mety hiteny Gady Irkaby tamin'izany, ny général Ramakavelo zany retraité. Zao ny zavatra teneniko atsika, samby nalala daoly ny rehetrarehetra. Ny lehibe amin'ny firenena fa nandainga no fiarovan'ny ainy ny général Ramakavelo. Anika, izy manko le antsoina hoe général poète. Lasa poète mpanoratra sisa ilay général. Nisy zanany nianatra tao Saint-Cyr. C'est pas tout le monde qui est admis, facilement comme ça. Fa nalaon'ny faly niala, tsy fantako moa ny antony, fa tonga izy dia niala tsy ho miaramila fotsiny izao. Pourtant anisan'ny olona nanana avenir tsara sy ambony faly Ramakavelo.
Saint-Cyrien les banty. Pahaizany ny banty kely iny. Izy moa efa olon-dehibe zao fa tamin'izany izy banty kely zandry izy a. Dia zay. Anisan'ny nampalahelo jusqu'hatramin'ny hoe peu avant son décès, namoahany famarinana, namoahany ireo matoratsiraka amin'ny famarinana, ny resaka Ratsimandrava. Ny faharoa, anisan'ny tena nampalahelo azy dia ny diabolisation nataony ao manko ny maro mety mieritreritra zany hoe nataony malagasy tsia, nataony tsy valara amin'ny politika malagasy. Raha ienanao dia aloha zany dia efa nity raha ity a, satria ny olombelo koa tsy akoho a, dia afetsika miverina miona. Mety ho gaga nareo hoe fa ahoana moa zany no filoriranko eto Malala no mamoaka an'izany rehetrarehetra zany. Eo mihitsy na izaho raha manontany tena hoe tena tsy afeniko anareo manko fa tany amin'ny taona 76 tany ho any no nanapahakevitra hoe
en 74. Nanapa-kevitra hoe ndray andro any aho hilatsaka ho filoham-pirenena ary hitondra ny Madagasikara. Tamin'izay andro izay dia tena tezitra tamin'ny Andriamatora Didier satria rehefa niverina tamin'i Madagasikara non 76 marina izany 76 dia nahantra ilay firenena. Tadidiko foana ho aho ilay papier hygiénique boky sovietika no any anaty WC fa tsy nisy intsony ny mankasitraka amin'ny fahatsoram-ponao président Fleury hitoetrany hoe tsy manila io ary samy milazany marina no tsy avitiavan'olona anao rehefa mankaheranao hatrany tompoko masina ny tanindrazana saotra benjakely. Nahantra Madagasikara fa rehefa taty amin'ny taona 1970 ka nihaona tamin'ny Ratsiraka Didier teo no natafidranahako amin'izany atao hoe resaka fitiavan-tanindrazana. Misy fotoana moa za tena miteny mihitsy hoe nanenenako ny nihaonako tamin'ny nagay iny satria tsy nanana an'izany notion fitiavan-tanindrazana zany atoko tamin'izany. Tao anatin'ny tanindrazana fa dia hoe hilatsaka hitondra firenena hanavitra ny firenena marina fa tsy hoe les notions que Ratsiraka Didier m'ont implanté, si l'on peut dire vraiment transmise aussi. Inona raha nidika idirako amin'ity fianarana za tena tsy niditra tao anatin'ilay politika mihitsy. Zao aho lasa mpanao gazety ary miaro ny fireneko. Tena tsy afeniko anareo fa raha ny parcours nieritreretiko indépendant anisan'ny mpandraraha manana ny maha-izy azy hoy ilay vadiko izao hoe raha ianao dia tsy hanam-bola mihitsy ianao satria manam-bola ianao dia misy lalany foana ny vola ary lanianao amin'ity vahoakavahoakanao ity. Dia rehefa lany tokoa ilay izy dia à un moment je regrette, je suis humain comme tout le monde. À un moment non, vous traversez des périodes dures de votre vie. Takizay mba nataoko an'izao, takizay mba nataoko an'izao, le takizay be dia be. Ary io no maha-olombelona ny olombelona. Fa na izany na izany rehefa mahavita soa ianao ohatran'ny maivamaivana izany ianao sy ny karazany. Ary rehefa voalazako ny zavatra marina momba ny Ratsiraka Didier dia tsy afeniko anareo fa mahatsiaro maivana. Kanefa na izany na izany mavesatra. Samy nahazo ny lovany daholo Roland zao sura fa nahazo, ry Yannick, ry Sophie, ry Fleury, ry Hervelle, ry José Kely, ry Iza Siza, samy nahazo daholo reo satria tsy maintsy mifampiresaka taminy na ry Zafilary. Zafilary mpanao gazety iny, anisany miresaka aminy matetika koa iny. Iny moa dia tena iny no tena atao hoe fanatika an-Ratsiraka Didier. Tsy haiko izao izay tena mahazo azy any. Fa ry Pierre Older indray manko olona instable, opportuniste, dia tsy mahafantatra hoe izany tsy olombelona raha tsy tia Ratsiraka Didier ity. Nankarary amin'ny filoha Ratsiraka izany natao hoe mpangalatra ary nangalatra ny harem-pirenena. Nazara tsy afeniko ary tsy mihatsara velatria amin'ny teny an'izany. Fa un moment tena niteny hoe tsy possible monsieur le président hoe tsy manana ianao. Fa rehefa ianao moa no miteny an'ilay izy dia tsy mampaninona. Zao aty amin'ny fin de parcours-ny aty no ahitantsika an'izany.
Nareo ve nieritreritra fa raha manam-bola sy nanam-bola ny filoratsiraka dia tsy ny trano ny tany ambody atafana no namboarina. Hidirantsika manko io rehefa avy eo. Nareo ve nieritreritra fa raha manam-bola sy tena hoe vola ampelatanandratsiraka Didier dia navelany hoe ho chauffeur taxi na VTC ny zanany lahy tokana aty Frantsa. Nareo ve nieritreritra fa raha tena hoe manam-bola sy nanam-bola ka mitantatra ny harenan'ny firenena ny filoratsiraka dia tany amin'ny omizy ny niditra fa tsy mbo nandeha évacuation sanitaire izay tsy nalefa ny andro radiolina akory. Nefa raha soa Marmaka raha vous évacué tany La Réunion, le ministre de la Défense évacué taiza, l'illustre historique Ratsiraka Didier et sa femme Eva Sanna tao amin'ny OMI, hôpital militaire. Tsy hoe manambany ny OMI zany. Je voyais d'ici l'amiral un peu déçu de ce qu'on lui a attribué, assisté par le général Razanaparana, qui est son médecin fidèle et ami aussi, que je considère comme un oncle. Ianao ve dia nieritreritra fa raha olona niasa firy taona en tant que marine française dia tsy hanana pécule, tsy hanana tahiry ahafahana mividy appartement aty Frantsa. Ianao ve dia mieritreritra fa raha ohatra professeur chirurgien anisan'ny mahay cardiologue, officier supérieur marine amin'ny marine nationale française, major de sa promotion, dia izay fatiny appartement ray roa izay tsy ngeda be akory ary no nanenjehana Ratsiraka Didier. Zao anisan'ny olona no ny calcul politique. Lazaiko anareo Lola Rasomaro, un moment tsy maintsy avokako marina ho momba an'le boy ity. Tsy maintsy nampidirina foana izy, mbola velony Pierre Older iny. Mba tiako ianao Pierre Older mba mamoaka ny marina. Tsy maintsy mody ampidirina ao anatiny hoe mpikarakara fandarana tao amin'ny radiontsika vao Lola Rasomaro no ny fiarovana anazy politika. Rehefa vita ka tafapetraka tsara Ratsiraka Didier dia ny zavatra nezahan'ny Lola Rasomaro indrindra, ary izy tena spécialiste amin'ny fampiadiana olona manko, dia nanakaiky amin'ny Pierrot Rajonarivelo izay anisan'ny naolombelona i Lola raha ny resaka ara-bola sy harena. Nampiadian'i Lola Pierrot Rajonarivelo par voie de presse, manipulation, ohatran'io zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao io. Na hiandro radio lary azon'ny la gazette critiquena fa jamais mamoravatomanga. Tamin'ny andro ny Hery Rajonarymampianina, Hery Rajonarymampianina azon'ny Lola critiquena fa jamais mbola radiona. Maro ny secret azo avoaka amin'izany hoe inona nomeny-bola ny Lola, inona nomeny mamy ny Lola, dia inona nomeny Pierrot any Lola Rasomaro. Fa tao anatin'izany ny hoe petahana Ratsiraka Didier par tous les moyens, ary diabolisation, miainga avy any amin'ny faritra iva,
nampiasana an'ry rakla tamin'izany androany efa maty moa izy sy ny fanaovana manipulation diabolika tamin'ny Sophie Ratsiraka. Momba ny trano ary anisan'ny tena nakarary ny Ratsiraka zay. Ary tsy mipardonne ny an'le ministra anankiray izay aloha mialatsiny rahalahy satria izay le izy. Ilay ministra izay no nasena ny karakara dia nakinony tamin'ny Lola le izy. Hitan'ny Lola hoe manitra be ty saosy ty, tena vadiny tamin'ny anarany ary mipetahany jusqu'au bout. Ratsiraka Didier sy ny zanany indrindra fa Sophie mbola velony Tintin Ravolontsaon iny. Anisan'ny tratran'ny diabolisation tamin'izany Tintin Ravolontsaon izay nanao ny tsy mety koa no naizana zany. Nanao hoe geste commissaire zay manko izy. Fa par voie de presse. Indrindra moa rehefa hoe ametraka an-Ravalomanana ary zalahy tamin'izany dia vao maika nandaitra ny fanasivana ny Ratsiraka. Ny objectifan'ny Lola amin'io dia ny hazo ny trano tao Ivandry ary hazo ny Sosoa. Nenga tamin'izany fotoana izany marina misy ekipa dia tena pro Ratsiraka akaiky mbola mifandray amin'ny Lola sy ny karazany na izazo koa ary. Fa je ne l'avais jamais senti à partir du moment izy nanao an'izay zavatra hoe tena tsy sentiment reto reto. Marina ny tenin'ny Gilbert Razatovo misy groupe de pression économique izay mampiasa ny média, mampiasa ny économie, mampiasa ny administration midiaboliser olona. Matoa mahasahy mamoaka an'izany tiako zaraina aminareo fa na izazo ao raha tafiditra ao anatin'ny olona pitehan'ireo olona ireo amin'izao fotoana izao. Anaovana dossier any amin'ny fitsarana, anaovana dossier any amin'ny mpanao gazety. Rotre mahita article momba anareo indraindray amin'ny La Gazette satria tsy zakan'ny Lola ny filazako ny marina. Lola Rasomaharo dia anisan'ny olona anankiray parmi tant d'autres diaboliser ny Ratsiraka Didier sy Sophie Ratsiraka. Ary tena anisan'ny tsy tatiny Ratsiraka izany hoe milazaina fa tribaliste izy. Eo manko le mahatonga an'le ianao izy tsy afaka miteny an'izao satria tonga dia indrihan'ny olona raha vao miteny hoe teo no nahatonga anazy voatery ny safidy hoe tsy fédéralisme no apetraka fa nanjary mitady astuce hoe décentralisation effective. Satria nendrehany izy professeur Azafy tamin'izany androany rasista. Fahatelo, anisan'ny tena mampalahelo ary matoritory ny fony Ratsiraka Didier. Ny politika tsy nampaninona azy mihitsy hoe miala dia voatery tsy maintsy mitsoaka aty Frantsa. Fa rehefa nodorany Ravalomanana namidy ny Ravalomanana aloha mahadoany ino izy teo tsy miroro lasa ny mahadoan'io zany. Kanefa ny tena anisan'ny nandaniany Ratsiraka rondony io ary nibahana tao anatin'ny fitondrany nanaovana sacrifice énorme ny recherche tamin'izany androany ka tany amin'ny conclusion dia hoe tant que mbola latsaky ny $45
Ny vidin'ny solika amin'ny baril, tsy intéressant ity, sita ity. Actuellement, le pétrole coûte autour de 60-70 $ minimum. Et quand je dis actuellement, c'est depuis pratiquement une dizaine d'années. Depuis l'époque, zany hoe tany amin'ny 2008 zany. Fa namidina Valomanana amin'ny Madolo. Tsy zakan-dratsiraka Didier zany. Zany mihitsy no anisan'ny nanapotika an'i Madagasikara ary nanapotika an'i Jirama. Tsy zakan-dratsiraka Didier koa tompoko ny nandorana ny tranony tany Ambody Antafana. Dia tsy vitany mihitsy hatramin'izao. Profo anankiray mitohaka amin'ny tendany. Fa raha nahavita, tahaka ny vitan'ny Andry Rajoelina na Mamy Ravatomango zany olona zany, tsy ampy 3 volana na 4 bolana dia vitany trano. Mahafinaritra tompoko. Ratsiraka Didier. Ka voatery mitavandra retirety na izay fanampiana omen'ny olona azy. Hoy izy, rehefa lany, voalany Andriamatoa Andry Rajoelina, dia nanomboka le nandokany Andry Rajoelina izy. Ray volana talohan'izay dia hoy izy mantsy, tsy mampaninona mihitsy izy raha anaovanao appel public ahafahan'ny vahoaka manampy ahy, ka fahako mijouer na mandray ny andraikitra andrasan'ny firenena amiko izy. Tsika vahoaka koa ny tsy afenina aloha fa tsy mahalala ny ady tokony indaisitsika. Rehefa manao ny tsy mety ilay olona vao tonga saina daholo nareo, mpamadika! Zao! Nanao appel teto tompoko. Nanao appel solennel. Manana problema ny filoha Ratsiraka. Ho anareo izay mazoto tsy hifanerena mba tsy hisian'ny olana amin'izay mety hitranga amin'ny fitratranany ny izay mety havia politikany ho raisiny, dia miangavy anareo hanao manifestation de participation. Mila any amin'ny 4 000 à 5 000 € antsika hanampiana an'izany ray aman-dreny zany. Tamin'izay. Tsy indray mandeha tokony indroa nanao an'izany appel zany. Vitsy taminareo ny réagir, ary rehefa vitsy moa dia impossible tsisy n'inona azo atao. Rehefa nanao fanakekezana ny Andry Rajoelina izy, omboy. Tena izaho zao miteny anareo, alahelo ma ary tena tsy tatiny izany hoe trano ny fananana, dorana Valomanana zany. Fa vitany noho ny raison d'État no nandray ny tanana amin'ity olona amin'ny fofony ainy sy ny fofony fananana no fametrahana ny filaminana eto amin'ny firenena. Tsy nangataka akory izy na inona mandeha hoe amboarina ny tranoko. Ary naingiara Valomanana ary tsy mba nahatsapa akory hoe raha te ho tian'ity Ratsiraka ity ka tena hoe tena tsisy fiatsaram-bela aty ny fandraisako amin'ity olona ity, dia amboariko ny trano. Hoe amboariko ny trano. Na karary an-Ratsiraka zany.
ambody atafana. Fahadimy, fahaefatra. Satria fahatelo raha valomanana ambody atafana. Fahaefatra, ny malagasy tsy mifankatia. Namparary azy io. Zao manko a, misy zahatra tokony ho fantatrareo ihany. Rehefa tsy mianatra ny tantara ianao, tsy fantatrao momba ny hoe maha-malagasy ianao, dia tafiditra ao anatin'ny manipulation vendrana ianao, ary indrindra miedina fotsiny fa atofona ny hoe tsisy zavatra fantatrao. Asaiko zavatra anankiray nareo. Rehefa nilaza taminareo aho hoe zany Ambohipeny zany dia misy tantarany ary tena misy tantarany. Mokajy ho ny anarana Ambohipeny taloha. Ary zany Mokajy zany no anisan'ny hoe vohitra nivoahany zany atao hoe niesina mpanjaka Andriamanelo, ino izy teo, Ramatoa Andriantsitoinona, izay vadiny ny mpanjaka Ralambo nazahoana an'Andrianjaka. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Io Mokajy io ihany no navita nandratra n'Andrianampomerina tao anatin'ny ady. Fa tsy namelana Andrianampomerina raha tsy rava sy hoe resina. Ka tamin'izany andro rany rehefa resina Andrianampomerina dia fenono ny Andrianampomerina tsy mahafotsy Mokajy dia nitsoaka ary niala teo atoerana. Tsy marina manko ilay hoe nafindra tany sahafa, fa ireto andriana teo amin'ny toerana io mihitsy no niala dia nanakaiky any Ambohimanga dia teo sahafa ry zareo no nipetraka. Fa tsy teo sahafa ihany, fa nisy nandeha nakeny amin'iny Ambohijanaka iny, nisy nakeny amin'iny Ambohimanamboly iny, ary nisy ny Netsinanana nihazo an'iny Marilambo Mahanoro Vatomandry iny. Dia ho coïncidence ve? Raha ohatra amin'ny toerana misy amin'ny fiaviany Ray Andriamatoa Ratsiraka Didier no misy ny hoe Betsyzaraina, Betsizaraina. Aiza no misy amin'ny Betsyzaraina? Eo akaikiny any misy amin'iny Andrendranando aty ambadika Ambohibe Ilafy iny, Betsizaraina. Anisan'ny kapitalan'ny Andrendranando zany. Fa dia avy amin'io Betsizaraina ao Mahanoro io no misy ny fiaviany Ratsiraka Didier. Ny Andrendranando dia fotsy fidirana ary ny masony, ny akabeazana dia marron clair ary ohatra ny vazaha matetika ny fiavian'izy ireo. Zay no nahatonga anahy niantso hoe lavo ny Andrimbe. Mila fantarina le taran'ny Madagasikara tompoko. Samy manana mahandrina azy isaky ny toerana, isaky ny faritra. Eo vao misy fizarana hoe misy ny Ovabe, misy ny Andrinabe, misy ny Andevobe, Betsileo-be, Betsileo zao sy ny karazana. Manana spécification daholo isaky ny fiaviany, misy tantara daholo. Tsy reraka Andriamatoa Ratsiraka Didier nanao recherche ary anisan'ny olona mahay
jusqu'au bout de doigt ny tantaran'ny Madagasikara. Tena lazaiko anareo zany. Ara iafany de hoe raha hitondrany Madagasikara zany de mila hay le rozy izy ny tantaran'ny Madagasikara. Tadio izy fa izahay any amin'ny faritra tsy miteny hoe mama fa voay. Fa nareo Antananarivo no miteny hoe mama. De jereo ny anthropologie amin'ny resaka amin'ny teny avaiza ny origine ny teny hoe mama. Afrika eto. Afrika. Tiako tenenina aminao hoe ity racisme, ity tribalisme à deux balles zay entina amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ity, makarary ny olona any amin'ny faritra io. Satria any amin'le fiavian'le olona, an'le fidiran'le olona no jugenao an'le olona. Rehefa mainty ka ngita volo de hoe andevo ary tsy mendriky ny omena ady. Jereo daholo anie le soran'le olona ao anaty gouvernement ny Andry Rajoelina. Jereo daholo anie le soran'le olona any amin'ny kabinetra ny Andry Rajoelina. Ry tsay ve tsy mahatsiaro ohatrany hoe intrus ao anatin'io monde io? Makarary ary tena tsy zakan-dratsiraka ny racisme, ny tribalisme virtuel, mais ô combien vivante, en mouvement perpétuel ny resaka tribalisme tao Madagasikara na ao Madagasikara. Anisan'ny tsy zakany zany. Fahenina arak'izay tadidiko eto no ilazako aminareo, anisan'ny tena nampalahelo sy nanohana andratsiraka koa ny hoe tamin'ny matimako ny lalàna etenina Ratsiraka. Teo aho tamin'izay oro izay taty Frantsa, manara-peo azy rehefa ande le vatana zany, vata mangatsiaka hiala amin'ny hôpitaly, ka ho alefa aty Madagasikara. Tsy afaka nakany moa izy tamin'izay satria Sambon-Davalimanana raha ohatra ny hôpitaly. De any koa manko anankiray zany, anisan'ny alahelony ny tsy afaka nanderona ny lalàna. Dia hoy ny hafany tamin'izay. Mandra-peo anao izy any Tanindrazana mifankahita, any Betsaràna. Inona ny zava-doza nataon'ny Roland Ratsiraka? Zava-doza tena zavatra tsy roa aman-tany. Ka natezitra amin'ny fianakaviana Ratsiraka ary indrindra Andriamatoa Ratsiraka. Rehefa tonga tany Tamatavy de son gré, seul, satria izy ny hoe Lamatoa, takany hoe tsy tanindrazana ty olombelona zany, tena zavatra natao. Naleviny amin'ny fahasambahiny ao Tamatavy ty olobe etenina Ratsiraka. Natezitra ary tena nampalahelo an Ratsiraka Didier izay zavatra mitranga zay. Hoe tsy fiera ve tsika hoe avary ambanivohitra ary? Raha tsy diso aho manko mbola mandeha tongotra 7 kilometra izay na 16 kilometra itoerana. Raha ny kahan-Ratsiraka Didier manko zao dia ny zavatra mety hitranga dia
mety ho admis ao amin'ny mausolée izy. Za tsy mahalala zay mety ho fanapahan-kevitry ny fianakaviana. Fa ny tena marina, raha ny tokony tena izy, dia ao amin'ny mausolée izy no milevina. Tokony ho deuil national ny andro fandevenana azy. Izany hoe mety ny lakamisy na ny zoma. Izay aloha ny androany ny amin'iny. Tsara ihany koa milaza aminareo fa ny DG an'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ity le boisson magique anie Canot mandry ihany koa. Fizarana roa sady farany, faharoa sady farany, andefa hira. Dia hoe André Rajol, je pleure et je vous accuse. Hira iray dia ny hira alefako eto izany dia fantapantatra hoe tiany Ratsiraka Didier, satria andro natokantsika anazy andany dia efako amin'ity. Aza miala. Aza miala tompoko. Afako dahakiny efako fongakaoky zahay aleko tsinjalolo manirery ozay roa aifampamoko refantatrao efatry fitiavako anime mety misaraky ihany andevonjeo toerana fahiny nakipaky ny sasany ambakipakay mba eno zay zavatro teneniko hoe aza te sendatra ambony nawasany tena le matoa ny sony fanavana tavy ao an-tsaina ianano namozako ny afe ianano efa natenako avelao amanyalkaketo inandro efano tena kumalemy aeno zay zavatro teneniko hoe aza te sendatra ambony any na tsy nawasany tenako le matoa ny sony fanavana tavy ao an-tsaina ianano namozako ny afe ianano efa natenako avelao amanyalkalketo nakipaky ny sasany anao amba akipakay Eny ara ny raha tianao zany dia anisan'ny hoe tena miaina atao anatin'izany atao hoe culture sy éducation merina, ary zany mihitsy mahatonga hoe tsy possible mihitsy zany hoe Ratsiraka zany no tsy tia merina. Tena tsy possible zany, takan'izany koa professeur Albert Zafy. Mamy ny vadiny Sophie ny merina. Vadin'ny zanaky professeur ny merina.
tiako tenenanareo ny diaboliser lahy hoe tribaliste zao. Zao a. Fizarana faharoa sady farany a. Tsy de lava izy ity. Fa zao teneniko atsika. Efa tany amin'ny volana Desambra, zany efa tokony nanomboka volana Janvier zany, fin Janvier, efa tokony vacciné ny malagasy. Ary anisan'ny olona vulnérable nahazo ny vaccine voalohany d'après ny choix stratégique na ny approche napetraka ny aminay sa ny antitra sy ny tsitsy salama. Zao no ny tenako. Ary mino aho fa maro ny malagasy mitovy hevitra amin'izao fotoana izao. Parce que c'est tellement criminel. Ce n'est plus au stade de négligence. Enfin, tout simplement d'intérêt personnel, économique, personnel, d'un égoïsme débordé, intéressé. Izy any tsy malala fa raha miditra amin'ny vacciny matoa azy le CV plus sy ny karazana. Nololoviny Andry Rajoelina ny ainy malagasy. Nololoviny ary lalaoviny Andry Rajoelina tanteraka ny ainy malagasy. Voilà pourquoi j'accuse Andry Rajoelina d'un acte. Ce n'est plus à un stade de négligence, je vous dis, enfin d'un acte volontaire, irresponsable, sur lesquels les Malgaches subissent et payent, à cause duquel les Malgaches subissent et payent, cachent les conséquences malveillantes, machiavéliques de l'égocentrisme économique d'Andry Rajoelina et sa clique. Raha tsy tonga saina amin'izany ianao malagasy lolovin'le boakely ity ny fiainanao. Zao teneniko anao, tsy tonga saina intsony ianao. Mino sy mahatoky tanteraka ny fahendren'ny malagasy amin'ny alalan'le mialy alaragaha. Okizay. Eny amin'ny fitsarana ny rendez-vous atsika, na ovino, na rahovino. Fa tsy misy zany hoe fitondrana maritra mampolo taona an'izany, surtout avec la vitesse et le rythme actuel. Mialatsiny atoko. Andry Rajoelina, eny amin'ny fitsarana ny fotoananao sy ny malagasy. Ain'Andriamanitra mandamina ny zava-drehetra, fa mino aho. Efa mivokona ny tontondriny, mivokona ny fo amin'ny fahatezerana. Voilà pourquoi j'ose vous accuser. S'adresser aminao koa tsika malagasy aho. Tiavo ny tenanao. Arajanao ny miaina ao anatin'ny fatahorana. Satria na inona hitranga, ho faty any ianao, ary ho faty ny avanao. Azonao eritreretina ve zany hoe? Ory zalahy, efa nanomboka tamin'ny janvier any no nitatatatateto hoe vacciné. Ho ataona Andry Rajoelina la motif mba ialany mois de mai fatal. Ny Covid, ny coronavirus
dia ho ataony confinement total ianao, dia tsy afaka midiny eny an-dalambe, na inona fahatezeranao. Rehefa mitondra sy miresaka amin'ny vahoaka ianao, dia tsy maintsy teneninao aminy mialo, ary tsy anao anafisafy vahoaka na hitambitamby vahoaka ny rôle amin'ny olona milaza marina mialoha. Fa rehefa tsy vitanao zany milaza marina mialoha, aza manao fandarana ohatran'ny tony. Tsy ny andeha kritika isan'andro na ilaza loza isan'andro. Fa ity efa tany amin'ny volana janvier tompoko no lazaiko hoe inona nitady kirarontsika menakavy anie tsika. Fantatro ary tsapako fa manahirana ny saintsika ny eritreritra manala ny Andry Rajoelina dia amerina amin'ny Marc-Almanana. Efa misy inisiativa raisin'ny fiangonana katolika io, firaisan'ny fiangonana andao ary zay no lazaiko azy, na katolika io na protestant io na fiangonana zandrina io na inona, arao re tompoko, ary mba arao ny tenin'ny ray aman-dreny. Ianao Andriamatoa Ravalomanana amin'izao fotoan'izao no vato misakana satria ny fitiavanao tena koa ibahana fitondrana nefa ianao efa tsy ao anatin'ny fon'ny malagasy intsony ianao, efa very Antananarivo efa tsy azonao akory ary, fa mbola iny ianao migesticule sy mistyle ary tsy mahatsapa akory hoe tokony hiataka mba tsy ahafahana misakana zay mety dinamika hipetraka ao amin'ilay firenena. Tsy adala ny kapsa tamin'ny 2020 nanoratra hoe tsisy interlocuteur valable politiquement ao a Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ianao. Kapsa zany organisme frantsay zany. Lasa indray frantsay ireny indray tsy tiavina. Mila olona manana fahendrena zany ary endry ao Madagasikara. Tsy nihajo io André Nainarivelo. Tsy any mihitsy. Tsy lany olo Madagasikara matoky an'izany. Fa izy menakavy reo zao, jereo tsara. Rehefa ohatran'io manko dia atao amin'ny Palais des Sports ny razana. Izy menakavy reo hijapy, hipetraka toy ny manam-pahoriana ohatran'ny olona rehetra. Ary hiteny, izaho zao anisan'ny nanampy an'izany Ratsiraka Didier zany na izao. Tena teneniko anareo fa izay natao hoe politika malagasy. Moa dia tsara velatsy hitako ny donam-pahoriana izy menakavy reo. Nefa tsy nahafaty azy, tsy nahamenatra azy na mientsika zany Ratsiraka zany. Alohan'ny joroanao ery amin'ny Deva ery, ka hipetrapetrahanao ery Andriamatoa Ravalomanana, marika. Mila zay ianao amin'ny vahoaka, na dia tara ary. Fa ho ambarinao, ny tranon'olona midoranao. Ambody atafa amin'izany. Andriamatoa Andry Rajoelina, avoy amin'ny malagasy ny famarinana ny fanarahany. Taty a Frantsa, tamin'ny nangalana ny fitondrana tamin'ny 2009, tsy ianao mihitsy ny tokony hitondra, fa ny fitahanao ny filoha Ratsiraka. Dinanao teny am-panidinana tamin'ny alalan'ny filokilokina ny fitondrana. Nijapinao zany. Ary zay mihitsy ny zavatra atahoran'ny aty hoe alefasy le manifestation populaire, aza tifirina vahoaka. Ho japina Ravalomanana indray. La France ne veut plus vivre cette situation. On quitte la peste pour aller embrasser le intestio, choléra. Melanakatsy dia ambodepona. Entre ny tenenany Andry Rajoelina efa tapabolana zao hoe
tsy nanakana mihitsy amin'ny resaka vaksiny dia ireo publication ny RFI ireo tompoko nanakana ianao mimpanolotsaina anao porte-parole anao mihitsy no miteny tsy mila vaksiny fampiny CVE plus entran'izay andro ray zay efa ho tapa-bolana izay vao tamin'ny fakomaly vao mekenany hoe ampidirina amin'ny vaksiny tao anatin'izay errement zay tao anatin'izay indécision zay indécision fa fialana fetsaram-belatsy hitanareo fa niekeko nanontaniako ny akademisiana zao sy nyzao azonao atao tsara tompoko nanapa-kevitra irery zay rehefa fanaonao isan'andronandro fa tsisy ambakainao amin'ny fetsaram-belatsy eto ambakainao amin'ny fetsaram-belatsy foana le vahoaka te isauve an'le usine fary-malagasy io anao dia ny amin'ny vahoaka nataonao mihinany tady kirariny ary mitomany ny malagasy amin'izao fotoan'izao indrindrindrindra fa ny any amin'ny faritra eo koa alatsiny Andry Rajoelina non 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 impardonnable quelle que soit l'époque ny fotoana tsisy zay ho mahatonga ana amin'ny teny hoe raha izaho manokana tsy possible amiko ny andeha hifandray tanana sy hamela heloka an'izany Andry Rajoelina zany miosondraha ny tanana zany tompoko miosondraha matimaty ho azy fotsiny le malagasy lazainy lava manavitra olona ty corona ty covid an'lahy ty zao nandesehan'ny mirara maty tsy refeo ala ary tsy hainy ny tenin'lahy hoe inona ny explication an'lahy amin'any maty ny olobe mitsiopaka ny zanako ny olona ry alatsiny aho tena sarotra amiko andao hiavana e fatako composition amin'ny fianakaviana ratsiraka didier amin'izao fotoan'izao olona tsy tia gidro ireo olona tsy tia problème dia ho ekeny daoly araky n'izay mampety azy ny fanapahan-kevitra ny fitondrana amin'ny resaka momba amin'ny fandevenana sy ny fandefandeferana kely fandefideferana kely satria lavo ny andrarezina lavo le nandrandraina zay ny androany fa dia zay ny vita trafenina fa tohana ny fo ary tsy zaka mihitsy ino kely ane ty tenin'ny Ratsiraka ray aman-dreny teny fotoan'izany hoe tsy izany le eritreretinareo hoe ho zay tsy azo abordeny zany olona zany tena teneniko anareo fa za zao profond je pouvais dire non quand ça va pas intelo aho no miteneniny hoe nomena zao anao nomena zao intelo aho nanda fa anareo fa izy tsy nandroaka anao mihitsy tsy nandroaka izy afa-tsy ny hoe rehefa miteny taminy hoe tsy lany ianao Andriamatoa filoha raha mbola milatsaka eo iny ihany izy no miteny hoe misaraka eto zany lanatsy normal be satria olona andeha hilatsaka zany tsy maintsy manana stratégie afenina izy ary tsy lazaina ny vahoaka ary raha mbola miara-miasa aminy dia mazava ho azy fa ho henoko dia ho tantaraiko ny vahoaka tamin'ny taona 2000 volana juillet ino ny ty teny ty interview fanaovany tany Sibera Zatova fa raha ohatra mijery anao ny olona taloha ary izay koa tsy anisan'ny hoe fanovana avy aminao tiako fantatra amin'izay raha mijery anao ny olona taloha dia ohatrany hoe olona sarotra azy resahana olona tsy azo antonona loatra miteny azao dia hoe taciturne inabordable ka mbola
tombona ve zany raha ianao tompony no mijery azy am'izay. Zay ngamba ataoko diso kely zay koa appréciation des situations sasany momba olona ronjato isan'andro no resiko am'izao fotoan'izao e ary tsy latsaky n'izany maro nohon'izany teny avoloana tany Ambotsirotra manao lavareny ny olona manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny ray roa ambin'ny folo alina amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina tonga ho amiko eo raha ohatra ka olona sarotra tonina ngamba tsy manatonareo vahoaka be dehibe reo. Raha jereo koa anao manana personnalité matanjaka be ary anisany anankiray angamba zay tsy lavinao zay ary ny mpiara-miasa aminao toetrany hoe voatsindry ao anatin'izay personnaliténao zay na indrindrindrindra teo amin'ny lafiny fitondrana zay ka matetika zany lasa mitondra fahadisoana eo fitantanam-panjakana risy satria ny olona manodidina anao au lieu d'être conseiller lasa courtisan ankabeazany. Zay moa samy miankina amin'ny tsirairay kosa zay kanefa tadidio tsara fa tamin'ny fotoanandro tsy de maharitra raha dimba sasany moa ty image ty vadiny ray monjaka sarotra mivalapatra fa mialatsiny tamin'ny fotoanandrony dia maka ministra noho ny fahaizana ny akabeazan'ny ministra dia noho ny fahaizana dia naka kosa CSR satria mbola tsy nisy ny Sénat tamin'izany fotoan'izany ireo nataoko hoe mpanolo-tsaina na dia tsy dia mahay taratasy na dia tsy manam-pahaizana diplôma be manahoana ary izy dia no heveriko fa manana ny maizy azy any amin'ny toerana misy azy dia ireo no nanolo-tsaina ary manoro manome torohevitra tamin'izany fotoan'izany tsy afaka ilaza angamba eto tsy hanao dokam-barotra ho anaty candidat fa tsisy afaka ilaza angamba eto fa tsy manana ny maizy azy tsy nanana ny maizy azy dia motomojatsony na tany tsy tsisy afaka ilaza eto fa tsy manana ny maizy azy pasteur Andriamandato eto Antananarivo na Andriamatora Fera sy ny sisa dia reny olona reny nanolo-tsaina ary nanorohevitra ary mifandona ny hevitra indraindray dia tsy tapaka tsy be rapaka-hevitra tsy lasa satria mifanipaka ny hevitra ohatra fotsiny lazaiko anareo misy zao any France libéralisation privatisation sy ny sisa efa tany amin'ny enina amby valopolo sy sivinjato sy arivo ny saika ataonay kanefa ny fivalana ny sasany zay tsy fotononony dia satria ny tena tsy dictateur araka ny filazan'ny sasany fa mba demokraty ihany dia manaraka ny hevitry ny be sy ny maro dia efa tsy teotsony reo misakatsakana an'izany zao ny France ny libéralisation privatisation zay zay vao ny azakazaka le privatisation sy ny zao ny France ka raha misy za kosa aloha mieritreritra fa misy manana na izy azy ireo mpiara-miasa amiko afaka miteny marina ohatra fotsiny zao tamin'ny fotoanandrony Andriamatoniriny Andriamanirasoa misy ny agriculture tamin'izany fotoan'izany dia mbola révolution nationale démocratique dia hoe subvention fanjakana zao avy dia naka fanapahan-kevitra izy hoe tahaka zao tokony ampandehanana an'ity zavatra ity zay hoe raisiny andraikitro alefaso nandraiky tsodrano misy tsy milaza tamiko koa rehefa dia nanao ka ataoko fa tsy dia marina loatra say fa asa fahitan-javatra ty ivelany angamba fa ataoko fa tsy dia masika manahoana ny tenako ary misy milaza mantsy hoe raha tonga eo rangahy io anao valy faty ahoana moa zay io anareo eo mihitsy manko le problème afangaron'ny malagasy ny atao hoe exigeant sy ny hoe sévère ary ny hoe masika et méchant zany ny tenena raha tsiraka d'idée aloha dia voalohany indrindra c'était un formaliste procédurier tsy maintsy manaraka ny constitution ianao ninina asiany lalàna que dit la loi ozy izy inona mety réaction ny vahoaka inona mety réaction amin'ny opposition ny relation amin'ny bilatéral sy ny multilatéral ay vao mieritreritra inona ny mety intérêt amin'ny mafinoa intérêt politique io fa tsy financier io le 5 points le nazavaiko aminareo ary tena marina fa rehefa tsara ny simulation entinao na manana hevitra toy ninona ry izy ka hitany hoe mety zany dia ny hevitrao ny arahany ary gaga ianao rehefa mikabary izy ery ny hevitrao ny teneniny tena misy zany tompoko zavatra marina aloha na nianatra ianao na tsy nianatra rehefa vendrana ianao dia tsy mety amin'ny raha tsiraka mihitsy
Satria izy rehefa miresaka aminy ianao de tsy hoe miresaka ohatrany ianao ilaza zavatra eo nefa tsisy fototra iangan'ny ny hevitra ao, zany hoe raha hiteny ianao zao hoe zao no tediavin'ny vahoaka malagasy tompoko de avoiny statistika, avoiny sondazy mety nataonao de mbola verifiena iny de misy olona ray indray ihany koa mirekopéana iny ary mbola misy olona ray hafa ihany koa. C'est bien dommage. On a tellement fait de sacrifices. Fa nipitehan'olona l'izy taty aoriana, souvenir tsara ho antsika de zao. Tamin'ny andron-datsiraka tsy nisy délestage na dia milabary azy tely. Veloma manam-peona daholo isika mianakavy tain'Andriamanitra. Fahatsiarovana ho an'ny Tatensa mbola tiako. Ity zazavavy ity zany ity artiste ity de Matteo Piterahana ary mbola nitsikitsiky tsara izy alohan'ny nahafatesany. Repose en paix Tatensa. Mandrapeona daholo isika mianakavy tompoko. Tsy maintsy manadiny tsy anjary ilay fidiny tsy mampandro saolava toa tsy mino hoe izany ny afarany tantara lay ifankatiavatsika de rava tampoka tokoa avako nao nitandregny vavan'olo mpanaratsy ireo malaigna atsika mifankady de mampiady savitsy natokisanao le fitiavako anao tena tiako ianao hatramizay katramizao tiako anao igny tiako mbola tiako tena tiako mama izy tiako nagnino anao nitandregny babandreo mpanaratsy minsalisao napedividreo amin'olo tiako hatramizao toana tsatsarovako anao amanaina nariva ianao fony mandoako ao matsaro reny ireo tambitamby teny mamy sangisangy fatamina tsy adinoko ireny ila feonao miteny hoe tiako ianao avako zaho zegny zala de mbola tahitanazy ity foko tegna mbola dia tsy mety mafoy anazy asanao agny zamba malahelo karataoko ateo kanazanaiza misy anao tirako anao fitiavako anao
ataotra antsika rehetra tsy fantatro ny marina hoe ahoana fa hoe rapetsony no alevina ny filoratsiraka. Ho antsika akama ny fivoriana maika raha ohatra mety mba hoe tonga aty amin'ny 4 zany le akama kaikay mipetraka manodidina amiketo mba amin'ny 4 tompoko na amin'ny 4 sasany no mila mifandinika maika tsika. Ndao ary mandram-poana tompoko. Velomo tahin'Andriamanitra daholo. Sincère condoléance à la famille, bien sûr. Ary mandram-poana daholo. Ndao ary velomo tompoko.